Izay ny lalao voalohany iny fa milohan'ny hidirantsika amin'ny lalao faharoa dia napita vaovao indray aloha namana Zakino amin'izay lalao ny Barea Madagasikara indray satria natafiditra baolina ny malagasy minitra vitsivitsy zay izany hoe ronoray zany zao ny isa any ivelany any Congo zany amin'ity lalao fanitsanana ho an'ny kanina ity. Ampitaitsika eo ihany mandrapa tapitry ny fandarana mahery moa zay vokatra farany eo amin'izay lalao baolina kitra izay fa tafita amin'ny famaranana ihany koa ny TFA anaty azy rehefa ela no miandrandra hiatrika izany lalao famarana izany ty ekipan'ny TFA anaty azy ity dia tafita zareo zany amin'ity fiadina ny amboaran'ny filoha ity rehefa nandresy ny TFM anakasina tamin'ny isa 7 no 12. Ela no nitadiavan'ny TFA zany hiatrika ny lalao famaranana izany amin'ity taranja baolina lavalava ity. Ankehitriny ary dia noporofony ny TFA anaty azy fa isan'ireo quartier sangany izy eto Analamanga ho an'ity taranja baolina lavalava ity rehefa nandresy ny TFM anakasina tamin'ny isa 7 no 12. Resiny zareo avetsy anaty azo teo amin'ny lalao manasadalana voalohany ary ny TFM anaty azo. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao tamin'ny lalao tao anaty tanjaka sy azakazaka ny rotota hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Teo amin'ny fidirana voalohany dia ny TFM no nivoaka nandresy tamin'ny isa 7 no 9. Baolina nentim-tanana voatsara tamin'ny alalan'ny benja no matin'ny TFM teo amin'izay fidirana voalohany zay. Ho an'ny TFA anaty azy kosa dia hors-jeu roa ihany kosa no tafiditra izy ireo teo amin'izay fidirana voalohany zay. 7 no 9 io zany isan'ny sarahana teo am-pialatsasatra nitarika ny TFM. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanova tetikady zareo avetsy anaty azo zay niana nafaingana ny lalao ary nitoto tao anaty event ka dia maromaro ny baolina matin'izy ireo zay nahatonga baolina nentim-tanana indroa misesy izany ka lasa 7 no 12 ny isa teny amin'ny solaitra be. Ny TFM anakasina kosa dia tsy natafiditra baolina intsony teo amin'izay fidirana faharoa izay. Nahazo ny tapakila ho any amin'ny famaranana zany ny TFA anaty azo dia hikatroka amin'ny manjakaray amin'ity fiadina ny amboaran'ny filoha ity. Vonina tao anatin'ny toe-tsaina tanteraka entina ivoaka mandresy ny TFA anaty azo tamin'ny ity lalao ity izay hita ho nanatombo teo amin'ny lafin'ny tanjaka tany amin'ny 10 minitra farany ny tena noporofony izy ireo fa manana izay tanjaka ara-batana izay ny TFA anaty azo izay nanatitra baolina nentim-tanana indroa misesy.